Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ndraikitra maro samihafa no sahan'ny akademia pirenena amin'ny sahanany fanatanjahantena na ny ANS etsy Ampefilo ankoatran'ny taranja ara-panatanjahantena dia miandraikitra ny fampiofanana makasika izay ihany koa ny avy eo anivony ny ANS ny andindiny vaovao. Ankoatran'ny toerana fanaovana fanatanjahantena isan-taranja izay efa mahazatra ny maro dia andraikitra maro hafa ho nosahan'ny ANS na ny Académie nationale des sports etsy Ampefilo ka anisan'izany fampiofanana ireo olona miandraikitra ny sehatra maro ao anatin'ny fanabeazana ny tanora izay liana amin'ny fanatanjahantena. Ny 12 Jona hatramin'ny androany 20 Jona ary dia nanao ny soutenance de mémoire ireo tanora maro niofana tao an-toerana eo amin'ny taranja fanatanjahantena isan-karazany. Mpianatra efatra no namarana soutenance de mémoire androany ka anisan'izany Andriamapionina Anjato Arnoro izay nisafidiny loha-hevitra mikasika ny antony mahavitsy ny mpiangaly ny taranja lomano eto amintsika ary nanolotra vahaolana sy sosokevitra ho amin'izany. Mitondra fanazavana fo mikasika ny fampiofanana atao ato amin'ny ANS kosa ny Tale Général Andriamatoa Ranefson Patrice. Ny Académie nationale des sports moa dia toerana ilaonan'ny tanora sy ny mpanao fanatanjahantena maro be dia tonga eto daholo. Amin'izao fotoana izao tsika dia misy ny andraikitra izay sahan'ny Académie nationale des sports izay indrindra amin'ny fampiofanana dia misy ireo fampiofanana ataontsika hoe ny fotony ary ny fanatsarana dia ataontsika tsotra hoe formation initiale formation continue. Amin'izao fotoana izao dia mamarana tanteraka ny fianarany nataony teto ireo entraîneur niveau 3 sy niveau 4 rehefa nianatra teto amin'ny Académie nationale des sports nandritra ny 10 taona. Dia hitantsika tsara fa ao anatin'ny fanofanana avolenta zany dia misy ireo soutenance de mémoire izay mandeha amin'izao fotoana izao. Ny fifanana faharoa dia ny fifanana continue zany mitoy dia andraisana ireo nanomanana indrindra ireo encadreur na sport pour tous sy ny encadreur ny école de sport izay efa miparitaka manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mpianatra sy mpiofana maro no efa navoaka ny ANS Ampefilo hatramin'izao.